Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Marson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Miarahabanao zay magnaraka izao fandaharagna atolotra ho antsika jiaby izao. Araka ny efa fantatra atsika fa nankalaza ny jubile fa 50 taogno ny iraka nataotao sevaina ny Maserasim tamin'ny 11, 12, 13 septembre 2015 lasa teo. Nankalazaigny tao sevaina izegny tamin'ny alahady 13 septembre 2020. Tamin'ny fanokafagna ity taon-jobily fankalazagna ity dia nisy Konferansy nataon'ny Monseigneur Benjamin Marc Marson tamin'ireo Maserasim tamin'ny Zoma 12 septembre 2020 teto moa ny fiomanam-panahy. Konferansy zay nataony tamin'ny maraindregny nanomboka tamin'ny 7 ka hatra tamin'ny 12. Ny taorian'ny fampianaragna nataony dia nisy ny fampandraisam-pitenenana nataony tamin'ireo masera zay niatrika teo. Zany hoe mahazo mametraka fagnontaniagna ny masera mba ahafahana mamaly, mba ahafahana mahafantatra inona ny atahitampony izy ireo amin'izany. Ka nozaregny agnatina grupy vitsivitsy ny famitrahagna ny fagnontaniagna. Ny grupy voalohany dia ireo masera manomboka 40 taogno ka hatramin'ny 50 taogno. Ny grupy faharoa dia ny masera 30 taogno ka hatramin'ny 40 taogno ny aignana zegny voady mareligioze zegny. Ny grupy fahatelo dia manomboka ny 20 taogno ka hatramin'ny 30 taogno. Ny grupy fahaefatra ny manomboka 10 taogno ka hatramin'ny 20 taogno. Ary ny grupy farany fahadimy dia ireo zay latsiky ny 10 taogno. De samby nametraka fagnontaniagna izay nomaniny ireo grupy tsiraikaraiky ireo tamin'ny alalan'ny solon-tegna. Taorian'ny zay famitrahana fagnontaniagna zay moa dia misy ny valiny nataony Monseigneur Benjamin Marc Marson. Zegny no andeha tandresantsika amin'izao fotoana zao, agnasagnanao ngaraka izy hatramin'ny farany. Ny fanontaniana tena hapetraka tao moa hitan'ny papa mivahavaha ve ny fireketan'ny olom-boatokana amin'ny tokony hiainany amin'ny maha voatokana azy. Miditra amin'ny groupe 4 30 à 40 ans. Ialagnatsiny tsy horehintsika eto ny fagnontaniagna n'ireo grupy faharoa satria fagnontaniana saropady ka tsy alefantsika eto amin'ny radio. Fa toizantsika amin'ny fagnontaniagna magnaraka. Dia mitsangana koa ireo masera 20 à 30 ans. Dia solotena ray mitsangana ty hametraka ny fanontaniana 20 à 30 ans. Metsika bravo reo.
ao ary hain'ny fanontaniana napetrandreo. Misaotra nanome ny fitenenana. Maro amin'ny fomba malagasy no hita fa efa tsy mifanaraka amin'ny maha kristianina sy ny maha religiozy intsony. Inona ny ezaka ataonay Maserasim mba hitazomanay tsara ny esprit de fondateur mba ho afaka ampita izany amin'ireo rehetra mpiara-miasa aminay sy ireo vahoaka nanerahananay amin'ny toerana rehetra ny rananay. Ia, misaotra an'ireo groupe 3 zao 10 à 20. Misaotra nanome anay ny fitenenana. Malagasy ny malagasy ny fanajana ny razana. Hatraiza ny fetra hahafahanay religiozy manaja io razana io. Misaotra an'ireo groupe 4 nametraka izay fanontaniana izay. Amaranantsika azy ireo groupe 5 10 ans ny latsaka. Tsanganana reo zafady masera ho hitanay. Ametsika bravo la. Ya, misaotra nareo ary. Menanao fitenena. Misaotra tompoko. Ny anay eo amin'ny groupe 5 mifandray amin'ny an'ny zoky roapolo taona miakatra teo. Inona amin'ny fomban-drazana malagasy no mbola ahitana soatoavina ka tsy mifanohitra amin'ny maha olom-boatokana antsika, ary inona kosa ireo fomban-drazana zay tokony hialagna amin'izao andro misy atsika zao. Misaotra. Ia, misaotra atsika ary. Tamin'izay fanontaniana maromaro zay tonga dia omenan'ny monseigneur ny famaliana. Ny zava-dehibe zany a raha azonareo le principe teo fa sy afaka nome valin'ny akandrina an'ireto fanontaniana reto atao fahapahasorana no anekenan'izay. Na izany azy a omeko piste ianareo ny tebitebin'ireo 70 taona miombona amin'ny papa, ary zay natonga ny papa nametraka ny taonany voatokana ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona. So de verinareo fotsiny hoe ny fidin'ny papa fotsiny amin'izao le taonany voatokana anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny perfecta caritatis natonga ny 50 taona, ka natonga ny papa hoe sara raha mba aorinan'izay 50 taona ary de mifanozo amin'izao 50 taona sika zao zany io hoe andinika bebe koa ny fiainana voatokana, ary de izay no mahatonga ny hoe sara ary sy hoe fiverenana amin'ny lasa anao passéisme ny inculturation iverina amin'ny hoe de retour atao ohatran'izao retour amin'ny fiandohany fotsiny, fa inona ahoana ny fomba hivelomana araky le lazaiko teo inculturation, fomba hivelomana an'izay esprit ny fondateur zay amin'izao andro zao. Ary zay no mahatonga ny papa zao milaza hoe mandehana any amin'ny périphérie ianareo, mandehana amin'ny tory amin'ireo ary de ho asika sima zany de fataro fa ny esprit ny fondateur ary le nilazaisika teo andeha hitondra ny fahazavan'ny Kristy amin'ireo tovavy any ambanivolo. Ka ny ambanivolo zany mety ranao eo akaikin'ny rasalama mety ambanivolo koa zay, satria mety misy tovavy miandry anao fa ranao kosa nefa ny ao an-dakilasy fotsiny ny ambanivolonao mety anahirana. Anjarany sirairay zany ny mijery an'izay. Anareo moa manontany hoe ahoana ny fomba ampitana an'izay ahatonga atsika hivelona ny mahavoatokana atsika araky ny fampianaran'ny papa. Ary dia eo indrindra ary raha mijery momba ny mifandray moa le fanontaniana roa afara araky lela zay koa piste ho no atao ahoana ny afana mampirindra ny fanazana ny razana, ahoana ny tonga hivelomana an'izay eo anivon'ny mahavoatokana, inona ny fomba malagasy mifanohitra amin'ny mahavoatokana ary ny fomba andalinana an'izay.
izy le nilazaiko teo hoe zay rehefa zany ny sotoavina de sy maintsy mijery isika amin'ny alalan'ny zava-misy ary ny sotoavina koa ny fomba malagasy fataro koa fa sy hoe ny fomba malagasy miaignany andrinam-pony merina natao hoe fomba malagasy anisany igny fa ny fomba malagasy iainasika am'izao de malagasy ange sika da fomba sika am'izao zay de ao anatin'io zao ohatra fosiny zao no ny tanora kehitriny manana fomba satria sika tsy maintsy asa amin'ny tanora koa manana ny fomba malagasy ny tanora malagasy am'izao de anjarasika am'zery hoe inona ny sotoavina ohatra fosiny zao sy na za matetika manao hoe le resaka hoe sy fombana io matetika ny fanao no misongadina io zany ny tokony ho tandremasika na eo amin'ny vie communautaire azy na eo amin'ny fiainasika andavanandro mahaiza sika manavaka ny fomba sy ny fanao miovaova arakaraky ny zava-misy sy ny toetrandro ohatra fosiny zao tamin'ny andronay taloha kasikety nanay fa amin'ny androny am'izao fotoana zao kasikatoka aizany sara aizany rasy fanao zany igny le fanao igny fa ny fomba rehefa misy masoandro mitondra satroka zay ny hoe inona ary ny fanaraka rehefa aveo rehefa mitondra satroka inona ary ny fanaraka maha-religiozy ao anatin'zay ohatra matavitavaka fa rehefa miditra lalindalina asika ohatra fosiny le lazaiko teo hoe sotoavana malagasy ny fihavanana fa nefa mila fanadiovana dia miresaka momba ny razana moa sika teo ny fanazana ny razana sy any ny problème fa hoe igny zany le fomba igny le sotoavina igny fa ahoana ny anazasika azy ao anatiny ny mahavoatokana asika amin'ny finoana kristianina mivavaka manolotra lamesa efa anatin'ny raha zay hoe fiombonana zay ohatran'izany zao miresaka momba ny fady asika ohatra sy ny fady ny tena hoe loza fa ny fanazanany fa nino sy hoe ny fanazanany fady sy zay ny tena manahirana fa le anjary vaty misakana lay fady ka ary izy le lazaiko teo na ny razana aza sy nanao vaty misakana fa ampivelatra ny taranaka sisy zany razana manozina zany fa inona ny tadiavin'ny razana amelona manome sodrany nataon'ny razana ka matetika misy miteny hoe fady anay zao ohatra hoe ataoko fa sisy razana manao matoa zay natao fady satria sy fantatra ny razana misy manko milaza hoe fady anay ny misabo mamozy dokotera zany misy milaza an'izay ny sy mihinana fanafody sy ny sisa sy fahafantarany razana ny dikany hoe fisabona zay ohatra fosiny tiako iaho matetika miresaka rehefa amin'ny olon-dehibe milaza hoe sy fombanay zany ohatra fosiny zao avy aty izy le lazaiko tamin'ny voalohany maro aminay mamanga nandeha tongotra ny mpamanga taloha de milaza ve zany hoe sy fombanay ny mandeha tomobile asangano ny tagnanareo am'izao raha misy tomobile eo satria sy fomba ny razanay sy nandeha tomobile ka sy fombanay ka sy andeha tomobile rehefa aveo zay le fanao zay ka io zany ny mila amboarina zany ny saina hifanaraka an'izay ka eo zany no misy hoe le ny fanazana zava-dehibe ny fanafotonana mako ny rasy fa eo ny sy maintsy misy hoe inona ny tena soatoavina tena izy ary ny soatoavina tena izy iny no avoziny vaovao mafaly ary zay no andrasan'ny volfa tamitsika raha andeha hitondra ny vaovao mafaly sy anisakisaka n'ireo olona hitoriana zay fa hitondra n'ireo olona hitoriana amin'ny fiainam-baovao amin'ny maha kristianina malagasy azy ivelatra araky le lazay ny vakisika tamin'ny asan'ny apôstôly teo hoe ka izy ireo koa dia nandray ny fanahy masina ary ny fanahy masina no mampiova an'izay ary dia
efa mamaly sahady zany lay fanontaniana fahatelo hoe ahoana ny afanany mijery ireo fomba malagasy sy mifanaraka amin'ny esprit de fondateur sara zany no sy hoe iverina ny fomba fiainany tamin'izay fotoana izay fa ao anatin'izao fiainasika zao ametraka sara ary zay no andrasana amitsika amin'ny fankalazana n'izao 50 taona zao ametraka sara ny hoe identité sika ary zay no andrasan'ny papa amin'ny taona voatokana zao hoe anana identité ary sika eto Madagasikara ary zay no nataonareo tany Moramanga ametraka an'izay hoe identité ary ao anatin'ny identité ny religieuse zay anana identité ny sim sy hoe irearea fa au contraire ao anatin'ny fanompoana raha sisy io fanompoana io sisy ny esprit du fondateur hoe andananareo mitory amin'ireo tovavy malagasy anompo an'ireo zany esprit de service raha sy ao zay hoe mampanompo asika zay dia sy ao za moa miteny any Dego ary anareo cœur immaculé de Dego ny voatokana any Dego dia missionnaire ny fanompoana anana an'izay ary zay no tadiaviny volfa amsika ary zay no mahatonga na hoe anjarasika ny misy hoe présence plus nous sommes présents plus on est lumière et sel du monde ny atao hoe présent zany sy amin'ny alalan'ny akanjo manga fa amin'ny alalan'ny fanompoana hitan'olo fa asika gnarainy raha mivelona fa raha hafa kosa ny ataosika dia mety voatarika any amin'ny toerakafa izy 10 minitra ny nomenay ka dia mankasitraka mankatelina asika Nisondrotra ny monseigneur moa tamin'izay valin'ny fanontaniana napetratsika groupe 5 teo zay dia voaray ny monseigneur anjaranay ny miaina azy eo amin'ny fiainanay manontolo. Igny ny resadresaka zay niarahana tamin'ny monseigneur Benjamin Marc Ramarson tamin'ny zoma 12 septembre 2024 andro feomanam-panahy andro voalohany agnatin'ny ateloana zay nankalazagna ny jobily fa 50 taogno nanoregnana ny fikambanan'ny Maserasim tao amin'ny district ny Sevaina. Igny ihany koa no azo natolotra ho antsika amin'ny ty andro niany atika misaotra nareo jiaby naharitry ny tandregny hatramin'ny farany. Oy monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny hoavy fa tsy amaraigny anio ny hoavy fa sy rampiso raha rena tokoa izy izegny ny afatra niany ny hoavy fa tsy amaraigny tadidinareo zay anio ny hoavy fa sy rampiso otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba anio ny hoavy fa sy rampiso azavaiko sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny hoavy resadresaka iarano amin'ny monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry arakaraky ny anionao zany ny androany no mahatsara ny rampiso manomboka iniany no hoavy fa tsy amaraigny ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny hoavy fa tsy rampiso